misy député région boeny koa tsy eto mba tiako hisy toeranandreo fa raha mahakasika ny régionnay zany no tiako avohitreto a mba ahafahako mitondra ny etaeta io satria manjary ho very le minitra ny namana sasany raha azo atao. Tonga dia lefasy ny chronomètre rehefa zay fa manao fitenenana ao anarabiny. Andriamatoa filohan'ny antenimieram-pirenena lany fotoana la fa ilainareo hira Andriamatoa premier ministre lehibe ny gouvernemanta sy ireo teradiamy sy ireo député namana zay manatrika eto kely ny fotoana fa tonga dia tompo le izy a mahakasika ny ministre ny énergie zany a ireo parc solaire zay napetraka atao Mahajanga mangataka fanontaniana hoe aiza izy amizao raha ny feomely dia any anosy be satria natao fanehoan-tsary le izy amizao fotoana izao tsisy zavatra mipetraka ao Mahajanga ary tsisy asa miatomboka ao Mahajanga. Faharoa ny ministre ny travaux publics mangataka ny fidinanao zay Andriamatoa ministre naramaso an'io asa io fa ohatrany koba ny lalana zay atao Mahajanga misy ny tsara ny ankabetsahany ratsy ary ny lalana ao amin'ny RN2 zany mbola RN4 azafady mbola tsy miatomboka araky ny zay lazainareo fa hoe mandia tsara amizao fotoana izao. Manarakaraka an'izay moa zany mangataka fanontaniana ihany koa mila valiny amin'ny ministre ny sport mahakasika ny homologation satria raha taratra amizao dia miverin-dalana ary koa tsy mahomby tanteraka ny kitra malagasy no afitsoky n'izay homologation izay satria ataotsika ivelan'ny Madagasikara ny lalao rehetra ka izay ngamba ny fahitako azy tokony azavainao avoaka malagasy fa nanantenan'izay ny vahoaka malagasy nefa hatreto tsy misy zavatra mazava mahakasika an'izay homologation zay ho tonga ihany ny remaniement. Farany izay somary lavalava mampitaraina moa zany dia ny ao anivon'ny ministerany enseignement supérieur. Olana no misy ao amin'ny Saint-Temady amizao fotoana izao izay afitsoky ny DG izay mampitaraina nireo mpiasa zany saika manerana Madagasikara amizao fotoana zay fampiasantsika atarafana fitarainana maro isan-karazana amin'ireo fametrahana mpiasa eo anivony zany amin'ny mpanjakana izany. Ilana fanaraha-maso zay zavatra izay satria misy ny kentrano an-trano ahina mety amotoka an'io Saint-Temady io. Ramatoa ministre mba mangataka zahay andefasana inspecteur de ministère zany eo anivony EDSP ao amin'ny université ny Mahajanga satria misy ny olona akaiky anao mba tsy lazako hoe anadahinao dia ohatran'izay koa ny any Antsohidy izay tena manjakazaka amizao fotoana izao amin'ny fanaovana antsojay amin'ireo mpiasa ao amin'ny EDSP ary miangady isian'izay inspection zay ihany amin'ny fandaniana amin'ny resaka ara-bola izay mampikaikaika an'ireo mpiasa ao amin'ny EDSP université Mahajanga. Ary ny question mipetrako farany moa zany aminao dia mahakasika ny resaka fisiany resaka kentrano-antrano zay mampiresaka misy amin'ireo mpiasa ao amin'ny EDSP ny université zany zay tsy eo Madagasikara intsony ary betsaka izy ireo amin'ny ministère maro zany misy an'io zavatra io fa no resahako eto dia ny eo ao Mahajanga izay misy an'izay tranga izay tsara ny ahafana manara-maso an'izay mba ahafana mitsitsy ny volam-panjakana izay tsy mandia amin'izay toerana tokony azy ilaina ny fanaraha-maso ka noho izany tsy tokony verivery fahatany ny volam-panjakana.